Tsika senao ty efa vita izay mibaka izay niandrasana tamin'iny ary efa samy efa afaka tsika izao. Eny aky malala. Efa fantatro ny tianao lazaina. Nefa nge mbola hitanao fa tsika anie izao tsy mbola manana asa ivelomana akory. Ahoana ny fiainantsika ao izy ianao raha ohatra hoe tokantrano tsika ka? Fantatro izany ka. Tany tsara nge dia tsika selahy miaraka mitady. Ny tena marina koa tena efa leo an'ilay antaniny dadasineny amin'izany foana hoe sika ve dia ifampitaritarika eny foana firy taona hono ny rahantsika izay ka inona ary ny ataontsika raha izany ny hevitra indri ho tanterahana izany? Lova, afangahy ianao dia mbola tsy mahatoky ny fitiavako anao foana. Raha tena tia ianao dia nahita hevitra foana. Aza lefa amin'izany ny sainy. Tena tianao ary efa diso tafahoatra loatra ary ny fitiavako anao. Fa mampiasa ny saiko anie ilay hoe ny eo am-pelantanantsika ary mbola tsy misy mihitsy. Nahita hevitra kiza malala. Hoe ahoana? Aleo miseho any aminay fotsiny aloha ianao sy ny ray aman-dreninao ara dia mitokantrano tsika. Enoko fa tsy mila vola be aman'hetsy mantsy na tapitrisany ny manao an'izany. Eny ary fa tsy maninona fa ekena raha izay ny fanirianao. Nahita ny rako ny enta mavesatra ary ny fitiavana anao dia nitanterahako izany. Na izorako any amin'ny lalana amin'ny kilometatra tsy voaisa koa ary dia aza matahotra fa hikirizako foana. Izany a? Misaotra kia ny tokony omena. Enga neka mba ho mandrakizay ny amintsika roa. Fa izao e. Ahoana? Fa maninona nefa aloha indri raha manao ny fianarana. Ny ray aman-dreny indringa mbola afaka mampianatra indri tsara e. Nefa ianao ty tokantrano sady? Rehefa mpivaditsika dia manao fianarana foana fa aza matahotra amin'izany ianao e. Sady ny tena marina ngery lova dia tiako loatra ianao ka matahotra sao sanatrika. Efa hoe aza mieritreritra an'izany ho za koa anie tianao ry nandrianina ary tianao amin'ny foko manontolo mihitsy. Vahaizanga nandrianina teo misy resaka tika tao aminy mantsy zaoko. Andratsy iraiky vetivety sa mbola manao raranga izy teo. Nandrianina! Nandrianina! Ahoana izay neny? Nga mbola tsy vita foana ny zavatra ataonao izany. Mila miresaka aminao mantsy ny rainao. Efa kely sisa ka. Izay? Ahoana ozy neny teo? Mila miresaka aminao hono ho any rainao dia ndany ianao makany aminy. Eny ary. Ahoana dada? Mitady anao hono ianao? Maka toerana aloha ianao e. Ka izao no tadiavako anao anaka. Mba ahoana marina moa aminao sy lovy ty e. Efa ela niarahana mantsy nareo izay ka tokony hiditra midingana amin'izay. Efa niresaka an'izany tamin'ny lova mihitsy ary dada. Ay kosa. Fa ny olana kely fotsiny dia izy mbola tsy miasa ty anie. Hita foana ny amin'izany e. Izao tsy maintsy atao fomba nareo. Ary aza matahotra fa anome fonanareo aho entinareo mivelona e. Raha izany ny olana. Ay kosa, misaotra betsaka ry dada. Sady ny resak'olona anie akika tena efa mandeha mihitsy e. Mandreraka. Izay mahatonga ny rainao miteny an'izany io. Za mihitsy. Aleo fa asaiko makaty ary lova dia mifandinika amin'izany nareo e. Sa tsy mety ve izany? Mety mihitsy izany ka. Karoviana izany izy nasaindry makaty. Ny fotoana mantsy mandeha ihany sao dia variana fotsiny tsika menakavy. Milahatra izao ihany ka, tsy miandry ela. Andalo eny amin'izareo ary hariva dia lazaiko aminy izay resaka rehetra izay. Eny ary, fa afaka mandeha amin'izay no anaka. Izay ihany mantsy ny zavatra tiako resahana anao. Misaotra ry dada sy neny a. Andehanao raharaha aloha ary e. Tsy soarina kia, andana ary. Ka ahoana lova? Mazava tsara aminao izany no anton'izao feonantsika androany izao a. Eny tompoko, tena mazava tsara ka. Fa inona moa izany fa dia niatrika fiainana izany izay roa manomboka etiko. Izay koa ane anaka tsy jerenareo fotsiny amin'izao e. Mba hanao izay azonao atao ihany koa izay. Nandrianina afaka manao fianarana ihany rehefa mba tafavoaka nareo. Na lova koa aza toraka izany e. Fianarana foana ny fiainana dia afaka manao ianareo. Tena marina izany tenin-drainareo izany.
Zary izy mivady mahita hoe reny mivarotra sakafo masaka ireny zao tena mety atao tsara sy madio fotsiny azo ivelomana tsara. Izay koa no tao an-tsaiko. Fa aleo aloha raha antsika notonihana ka manaraka mandinika an'izany. Fa hono ary lova. Ahoana ny hevitro ray aman-dreny sy amin'izao? Manome alalana anao ve izy hanambady any Nandrianina sa mantsy tsy mankasitraka izy ireo fa manaiky fotsiny ko? Tsy manana olana amin'izany zareo ka. Nandrianina arô no tena tindry zareo be mihitsy ko. Zany. Mahafinaritra kosa izany ka. Tindra fosana ny zanako. Eny ary rakizy zao aza endrasana fotoana ela ntsony izany. Ilazao ireo ray aman-dreny sy fa miandry azy ireo izay. Na rapitso ary izy tonga eo dia tsy maninona mihitsy. Zany mihitsy? Eny tompoko. Aleo fa elina zako ry zareo ka. Lova koa ka? Dada hoe? Mery dada. Aleo fa pitako amin'ny zareo zany. Velako ary aloha nareo fa hikarakara sakafo sady misakafo aty aminay ianao ry lova androany Zany mihitsy. Andeha hanampy anina ry aloha eo ianao mba miresaka miaraka amin'ny dada eo. Zao ny anoteniko ry lova. Ny zavatra angatahako dia aza ampijaliana ny zanako. Iny ihany mantsy ny mba tokako ka tsy tiako raha mbola iaina fijaliana. Matikisy ianao ry dada fa tsy ampijaly azy zany ho ajaiko tanteraka Nandrianina satria za koa ny tena tia azy. Zany? Eny ariko. Tena faly be kiza malala. Zany? Vita ihany ny fanambadiantsika na lazaina za hoe tena natao tamin'ny fomba tsotra indrindra. Ka izay indrindra ingeo zao tsika ty ray trano mifankahita foana feno mihitsy zany ny asambarako Sady afaka amin'izay koa mivavan'ny olonako. Hita ao Fitadiavam-boly zao sisa ny masahana. Fa aleo aloha tsika mbola tsy miteraka mihitsy ry Nandrianina. Hitanao ihany zao toerana misy atsika izao ko. Aleo rehefa tena milamina tsara mihitsy tsika vao mieritreritra an'izany. Sa hoana ozy indri? Izay aloha mety. Izay mety amin'lahy koa nge dia mety amiko Inona moa mampivady atsika Tiako anie ty vadiko ty Aleo roko kely mihitsy aloha. Sotra betsaka aky malala. Za koa anie tena tia Biandry. Ary aza tonoina fa anajandry tanteraka, anajandry isan'andro. Eny aky malala. Mila miresaka amin'ny dada sy neny amin'izay sika momba le resaka ray mandeha iny. Le inona moa zany? Le hoe hivarotra? Raha ny hevitra aloha miala sasatra kely sika amin'ity herinandro ity dia manomboka amin'izay amin'ny herinandro ambony iny atomboka le fivarotana. Fa mila mankany koa anefa aloha sika alohan'izay. Tena marina izany ka. Fa vao tsika sindria aloha andeha kaka-rivotra kely any ivelany ihany ka. Ohatra mafana be ato izany sady mangateta. Dia aiza nefa no alehantsika ka. Za aloha tsy andeha fa tsy mahazo kalany be. Sa matahotra fa omeko tiako anendry ity Tandremo ary fa mety ve aloha zao poziko zao? Mety zao ka. Sady tena vao maika manja be amiko ary. Aleo fa ho tantanako mihitsy indri eny an-dalana eny sao dia ho alaindry zalahy eo. Enao koa zany? Ary toloha aloha iny akanjonao iny fa tsy tiako ka. Sa maninona? Aleo le menamena iny nanaovanao fa iny tena manendrika anao tsara. Andraso ary tsisy olana izany raha izay mahafaly ny vadiko Andao amin'izay ary fa tarakitsika dia izay le izy ry dada sy neny Izany aloha no ataonay amin'ny voalohany dia rehefa manaraka mandinika ny zavatra hafa indray. Marina mihitsy an'lazain'ny Nandrianina izany. Rehefa nandinika mantsy izay mivady dia aleo aloha miainga amin'ny kelikely indrindra dia mitombotra kelikely avy eo. Ndre mahafinaritra mihitsy ny mahita anareo vonona niezaka amin'ny fiainana ohatra izany ka tsy mba ohatra ny olona sasany mitavandra reny ray aman-dreniny fotsiny. Ka izay indrindra. Tsy maninona fa hanampy anareo aloha amin'ny voalohany amin'ny asa tao andavanandro dia rehefa zatra tsara nareo dia anjaranareo amin'izay manohy anazy. Sao dia reraka be amin'izany iny. Tsy maninona ka. Izay ny mbola matanjaka aleo aloha neny tsy manao an'izany ka. Ezaka izay ampilamin'ny fiainanay. Zay indray indri. Mahafinaritra ry izy mivady
Tena mahafinaritra foana ny olona rehefa manana fikirizana eo amin'ny fiainana. Fa izay koa anefa dadasineny hifindrany amin'ny vilona e. Fa ahoana? Ano mantsy ny hitanay fa tena eto kokoa amin'ilay varotra ho ataonay io. Ny eto amintsika eto efa raha mahita ihaniko. Fa raha izany anie tsy maintsy mbola hanofatrano koa izany nareo e. Hipetrahana sy varotana. Izay mihitsy. Tena laliny ity fitiavanareo ity ka. Mba marina e. Ka inandrianina ihany moa io. Fa manina nefa no ahilika ao aty amiko indray e. Eny, tsy tapanao angamba fa tianao loatra matoa anao solona amin'ny fiainako ohatr'izao aminao. Marina fa tokony hanao ny fianarako ary mbola vita indray aman-dreniko tsara mihitsy izany saingy tsy mba amin'ny fitiavana anao loatra tena anao an'izao. Aza mifanimetsiny eo nareo e. Ny olona anie samy manana ny fiainany daholo. Izao ny fomba hitondran'Andriamanitra nareo dia izay. Ka izay indrindra. Ary andao atao amin'izay ny fanomanana an'izany fa variana amin'ny resaka fotsiny eto tsika. Fa lansady nga ilay tena teto Ranandrianina. Ary tena mandeha tsara kosa izany varotritsika izany ro malala. Eno sika indray izany tsy maharaka mihitsiko. Fa malala, afaka miresaka zavatra aminao ve aloha e? Ahoana moa tsy afaka e? Izany eto foana androany e. Angaha dinonao fa lahadiny androany e. Eto koa moa. Andro fakanaina eo anilan'ny tiana. Ka izao ary. Aleo aloha izaho hipetraka eto ampofoanao eto mihitsy ka? Ao ary. Izay. Alefa so amin'izay ary ny resaka raha afaka fa mihaino anao Tsy izany aky fa misy fiofanana izay ho ahy. Fiofanana ho lasa gendarme ilay izy io. Hitako tao amin'ny tambazotra tserasera tao. Tsara kosa izaniko. Ohatra ny eritreritra dia te handray anjara amin'ilay izy nefa ny fiainantsika tena mbola tsy dia tena hoe tafavoaka ohatry ny ahoana akory. Fa manina nefa raha manao an'izany ianao e. Ianao anie raha nijanona sady mba lava ihany. Mino fa tonga dia lany mihitsy. Ka ilay olana angery malala ilay vola hoentina ao anaovana izany mihitsy e. Efa misy tombony ihany ny vatra ataontsika aloha ve. Ary misy nangongo sasasasany ihany aho. Raha sanatria moa ka tsy ampy dia makany amin'ny dada sy neny tsikako. Mino fa tsy hanilika antsika amin'izany mihitsy ry zareo. Marina ihany aloha izany e. Omanja rehetra ilaina dia tsy maninona fa ampiasaina aloha ilay vola tahiry kely ao. Rehefa afaka anie ianao ka miasa dia tavaverina foana ireo e. Misaotra kely malala. Tena tsapako mihitsy ny fitiavanao sady tena tiako ny ao aty e. Za koa angety ianao e. Ka nanao ahoana ky ny fanadinana tao? Mety mana fanantenana ihany ve sa? Hatreto aloha misy ihany ny fanantenana e. Haiko daholo ny ankamaroan'ny fanontaniana nivoaka ataoko. Kinona amin'Andriamanitra koa nefa aloha ny toyany. Sady la io ve dia tsy ho afaka e. Elangy io mahay be e. Ka ny olona koa samy manana ny fitsarany ke. Mahay aminao mety tsy mahay aminy. Tsy azo alefesina amin'izany ilay izy ny tena marina. Lova, ohatry ny hitako ny asambarantsika rehefa afaka ela. Indrindra moa rehefa miasa. Eo dia mandrevy indray ny malalako. Hita fa marina izaniko. Fa hono efa nolazainao tamin'ny dada sy neny nga moa izany? Tsy maintsy nolazaiko tamin'ny zareoko. Sa tsy mety nga? Tsy maninona ka. Sady ray aman-dreny koa ngery zareo e. Tsy hitako izay tokony tsy ilazana an'izany amin'ny zareo. Eno Lova, metoky afa tsy hitsaraka amiko mandrakizay ianao. Lasa matahotra be izany aho amin'ny fitiavantsika. Andriana, tiako ianao ary tena tiako. Aza dino nefa fa tsy misy mahalala izay iseho rapitsika. Andriamanitra irery ihany ny tompony lahatra. Vomay anefa mampatahotra anazy ny zavatra lazainao izany. Ka aza saritahotra sy mandefa saina lavitra amin'izany ary. Matoa naiky nambady anao dia tianao. Tianao loatra matoa maka tokony e. Fa mbola tsy fantatra izany hoe oviana mivaly amin'ny fanadinana. Hatreto aloha mbola tsy fantatra ka. Tsy ilaina matetika ihany hono ny valiny. Fa inona aloha ny azoko anampiananao e? Tsy kaisa anao teto ohatry ny vary indresaka eto fotsiny ko. Tsy misy ka. Tapa-kevitra kiza malala fa aka-panampy amin'izay amin'ny zavatra ataoko ato. Izany?
manomboka tsy arako toankoa ilay izy ny tena marina. Eny raha hitanao fa hampandroso azy moa inona ny olanako. Za koa anie manampy anao rehefa tafavoaka miasa eo fa tsy hoe hijanona amin'izao fotsiny. Ka izay ngeo ahy e. Tafavoaka ihany alaty aloha. Eny na dia hoe soferan'ny kolonelina ihany aza aloha tsy dia mampaninona izany fa efa mpiasa-panjakanako. Lasa ihany ny saiko hoe ohatrany tsy mifanetana izany indray fa tsy nandrianina. Za tia mba mpiasa-panjakana nefa izy mpivarotra ny masaka. Sady raha nataoko ny fandiniana ohatrany mbola lasa hirana ihany izay satria za koa tsy dia tena hoe be karama be ohatrany ahoana akory. Oay, azafady mademoiselle, tsy nanino ianao teo? Tsy maninona ka? Ao fa rofoko ny hitanao niraraka ny tany reto e. Izany iny natonga andreo ho latsaka e. Aza misahirana ka? Aleo fa oriko fa tsy maninona. Tsara izay tovovavy re izany. Sady mianjaika sy miakanjo tsara be izy. Tena mandry. Afatodiny ianao be ahy e. Anga fantatrao Aka tsy mahafantatra anao fa mahafinaritra fotsiny mijery anao. Izay ny tena marina. Mampome anahy koa ianao tika. Fa inona izao mampome amin'izany ka? Eny e, ny vehivavy moa rehefa manja sy tiana dia manao ohatr'izany foanako. Azafady, iza marina moa ny fiantsoanao raha tsy madiso e. Ny amantsy lova. Fa ny mahafantatra ny lova izany. Ny andray tiana. Za koa faly mahafantatra ny tiana. Raha tsy mampaninona anao dia aleo fahaterika anao. Sao dia misy olana amin'ny olo tianao izany? Fa zanga moa manana olo tiana izany e. Ianao izao ny olona tiako. Aza mampome. Ianao izao ve dia tsy hanan'olo tiana? Ka marina izanyko. Ary andao ary andeha raha tena natra ianao e. Ny andro ty efa mivalo alina. Izay kosa angampaka. Ary manina ny taraiko be vao tonga e. Avy aloha omena bizova tena reraka mihitsy amin'ny vadiko izany. Izany eky fa mbola nanavitra olona. Hitanao ihany fa soferana ny asako ao amin'ny toby. Tsy mifanalavitra amin'ny asan'ny mpamily mpanan-karena ireny ihany. Eny e, marina aloha izany. Fa efa vitany eny sakafo e. Sa andro aloha ianao vao hisakafo? Ohatrany tsy te hihinana intsony aka. Efa sakafo teny an-dalana koa za tsy ilay olona nitiko e. Za koa ohatrany tsy te hihinana izany ka. Ndry, fa maninona? Ao ary fa hihinana kely any e. Mba izay ahay manko. Variana be lova izany. Fa misy inona ary? Ohatra faty ohatrany dinianao be izany a. Fa misy inona? Tsy misy inona ka. Tiako loatra anie ianao dia mandinika anao e. Tena miasa saina be ary ve lova sa ahoana e? Dia inona nefa no mety hampiasa saina azy? Ohatrany tsy misy tsirony izany ty sakafo ty. Lasa ny amin'ny tiana foana koa ny saiko. Tena ohatrany tiako tapoka teo izy nefa olona vao samban'izay ny hitako. Dia ahoana nefa nandrianina vadiko ato an-trano? Sa hisarahana ve? Sady izay koa anie tsy vita soratra fa natao fanambadiana tsotra fotsiny. Ohatrany tsy hitako izay olana. Lova? Lova? Ary toa variana be ianao fa tsy mahay sakafo akory e? Ohatrany efa voky ary nandrianina. Oka izay ngamptika. Ndao amin'izay atory ary e. Sady lozanao mandinika an'ilay vilia eo fotsiny. Tena marina izany. Alao fa hisaka kely fotsiny aho dia ho avy. Tiana, mety aminao ve aloha ty toerana hitondrako anao ty? Sao dia tsy mety dia afaka miovitsika. Mety tsara ka, milamina tsara.
Sa tsy misy manelingelina mihitsy koa tsara rehefa mety aminao ka fa misaotra betsaka aloha namaly ny fanasako dia ataovy ny sakafo aza mihafahafa efa natao olana inona mantsy ireo ka eto amin'izay ary izany zavatra tiana lazaina amiko izany tena efa dotina mantsy ny heno azoko nanapaka tsy miasa mihitsy ny za androany fa hoe heno an'izany tiana dia mbola tsy azonao ihany ve ny tiako ambary tsika nefa efa tena mifanerasera be mihitsy ka raha azoko raha ve ny zavatra tianao resahana amiko dia mbola nandreta ty ihany ary ahy fa tena marina ve izany tsy mainy ihany ianao somba mody faniny ianao ty matetika mantsy ny vehivavy manao ohatr'izany foanako vehivavy hafa angamo izany fa tsy zaka tiana tianao zay ary ny indrisy tiana izy aloha tsy ratsy sady le bandiranjanana be reny mihitsy izy amin'ilay tena tiako reny mihitsy fa tao tsy mamaly tiana sa lova fa tena marina ve izany zavatra lazainao zany ohatra ny tsy mahampino ahy masy tena marina izany ry tiana tianao tokoa ary ny faniriako dia hovadiko mihitsy ianao raha sitrakao lova za koa ane tianao ny andry ianao ilaza an'izany fotsiny izany ve tena faly be ary tiana malalako oay noroany a marina lova azafady variana teto ndao andeha amin'izay ary jery toerana fa miarana amin'ny tafatafy tsika fa ohatra ny lasa be olona eto izany sa tsy tianao ndao ary dia izay ry neny ny zava-niseho tao an-tranonay ny vatra mandeha tsara fa ndrisy ilay vadiko tena tiako be tena lasa niova mihitsy tato ato tsy mba toy ny teo aloha tsy misy tiavana intsony ny tokantranonay aza matahotra indray fa hiteny azy raha vao tonga eo izy ary neny ka oaka izao fa ahoany tsy tiako mantsy fa sao dia lazaindray hoe tsy matana ny tsy ambaratelo ny tokantranonay olana ara-tokantrano koa ilay iziko ka zanako ane ianao za tsy maintsy miteny eny fa iny ve moa tsy alina be indray vao ho tonga eo raha tsy hoe hijanona aty aminay neny androany alina aiza kosa moa raha tsy tratrako androany izy dia miverina eo raha pitsy vao maraina be aza misahirana ho aka oay manino anie izany finday aneny izany ndraso hoe retsy afatry ny rainao re izany aleo andeha lohanaka ka izay fa mahereza ianao fa nitokantrano koa nefa efiny eny ary veloma ry neny dia mampamangy any amin'ny dadany yo ndrisy ry neny iny lovaka tonga mba tonga aloha ihany izy izany ary mety mifanena tamin'eny tao izany izy tonga aloha malalako androany avy aloha roaka kely sady efa manana anao mihitsy atatoko aoka aloha fa tena reraka izany ry nandrianina marina ka amin'izay anie mba afaka ny arerahanao mialahy aloha misy raha mafana afaka androko aloha efa eo ambony fatana eo misaotra betsaka nandro vetivety aloha dia miresaka tsika rehefa avy eo eny ary tena ny ovatany teraka mihitsy lova tsy mandiso any eritreritry fa manao sipany ambadika any ny vadiko fa inona ary izany zavatra ho lasainy amiko izany dia izay ry tadasineny nolazainy lova tamiko tsy afaka araka amiko tsono nitsy fa efa nahita vehivavy manam-pahaizana sady manana asa tsara afaka hifanampy aminy maraina eo izy nitondra ny entany rehetra oka izay anaka tsy anjara ho mandrak'izay nareo matoa ety atinatena ty dia tapaka ohatr'izao tena mahagaga azy izany zavatra lazainao izany anaka tena tsy nampoziko avitan'izao lova ka izay ilay hoe tsy misy tandroka ny ratsy asa malaelo ny zanako fa mbola ho avy ilay tena anjaranao indray androany izany mangina ny zanakiny
tokony andray fanapa-kevitra amin'izany tsika ny Ramatoa e. Fa maninona moa ny zanantsika ny ampitondra ny fahoriana ohatran'izao? Aza manampitrotraka re ianao rangahy zavatra efa vita izany. No avy ny lediniana. Tena tsakako tsomarina eny a. Okizay ho a. Marary a. Lova. Oay, torana ny zanako. Andriamanitra, io rainy avy aloha aty. Io koseho ny tananaingany ianao e. Andana aloha mankaramanitra fa azalazana miana any eo ka. Ataoko vita moro zao a. Nandrianina. Maty ny zanako. Aiza ilay raha maty rangaty a. Nandrianina. Fa neny a. Fanentinareo aiza zany? Lova, aiza ianao e? Malahelo anao ane e. Ndry miteliry izy zany ane. Mampalahelo any zanako rangaty a. Lova. Tena aleo mihitsy iantso dokotera ka. Ainganary ianao e. Aiza ianao e? Tsy naposiko vita zavatra ohatr'izao le lova-ndozy iny. Nefa ne dia mba tovolahy endry ihany raha fahitako azy aty ivelany. Ramatoa. Aiza ihany le dokotera nentinao fa le zaza ato midelira tsy mijanona e. Mbola mijery marary hafa hono izy e. Ho avy eo ihany. Zay mihitsy le mandreraka amin'ilay hôpitaly sasany. Aleo fa hiverenako atsona ry izy. Ka ahoana? Faly amin'izay zany zao ianao fa hipetraka aty amin'izay a? Ahoana moa tsy ho faly e? Fa izao tsy mbola miray fandriana aloha sika raha tsy vita ny soratra sy ny mariazy. Ndre raha izay sitraka ao e. Tsy olana amiko mihitsy izany. Iandray satria tena tianao. Sady izay tiako nge hono mahandry. Sato izany? Izany mihitsy. Fa ela ty ve aloha tena tiana marina e? Ohatry. So anaovanao filany tsy mahita fotsiny a? Matoa nanaraka anao aty dia tena tianao izay ry tiana. Fa tsara be ho aloha ty tranonao ty. Lafo be ngamba ny efa n'ity? Tsy manofa ka. Tena na mihitsy ty vila ty. Zany? Fanomezana nomeny dada izy ty. Izy mivady moa efa ny andafy mipetraka dia za reriny aty. Ay? Za ihany koa no mitatana an'ilay orinasanay aty. Ay ve? Ary tena tafelara lova. Aloha tena jainy ty fa tena tompo mivola zany ko. Ary toa variana be ianao? Andao aloha andro sakafo sao taraiky be eo ka. Ay, andao ary. Sady za zany efa nona beko. Tena mba be olona koa ty restaurant ty zany androany ka. Lova. Ity le restaurant nandehanantsika foana rehefa mba alahady iny. Ankehitriny nefa dia zariry ny hiditra ato. Aleo amin'ilay toerana fipetrahantsika sy any hipetraka ka. Aleo itsakaiky misy tovovavy itsy no mipetraka fa tsy manana namana fahitako azy izany a. Za ve miandrolona io e? Aleo natonako eny dia rehefa tonga ny olon-drasany dia miala aho. Izay mihitsy no ataoko. Manantona ty indrindra amin'izay edy izany. Manao ahoana ianao raha matokely? Afaka mba mipetraka miaraka aminao eto ve a? Sa miandrolona ianao? Sy salama ram'izay a? Anka, sy miandrolona? Mazaho toerana ianao? Misaotra betsaka. Tokony fiantso ahy. Ary ny ianao mba iza raha tsy mahadiso? Atao fotsiny hoe nandrianina dia efa mety. Nandrianina? Faly mahafantatra ny nandrianina zany? Za koa tsoraka izany. Manjany ty tovovavy ty e. Marina raha tsy papa avy hatrany. Fa tao variana be ny toko izany mandinika e. Sa misy zavatra tsy mety nitarehako? Mety loatra ariko. Izay no mahavariana io. Aza mampiome kosa e. Nareo lehilahy ny amin'ny voalohany ihany noditra foana e. Tsara be ianao, manja be ianao, sy ny sisa. Nefa rehefa elaela dia mbola mahita tsara mihoatra n'ilay nolazaina fahanjely iny. Kosa e, tsy ny lehilahy rehetra ny manao an'izany. Raha ny fahitanao azy ve izao dia mahavita an'izany ka.
Tsy fantatro aloha e. Ny ratsiny izy misy tandroka e. Iza moa no manam-po ilay nilaza tena tia be nefa navita nandao tampoka. Manana olana ara-pitiavana angamba tia nandrianiny ity raha izao fijeriko azy izao. Oay, varindresaka teto fotsiny tsika. Anao komoany sakafo aloha za vetivety. Ndahory e. Tena sambatra ilary toko raha mahazaka amin'ity sepity. Mbo mariny. Nampiantsoanao azy sy don lova fa misy zavatra ilaiko anao Ino moa colonel? Ka zao amin'ny alahady misy toerana izay andehanako dia mba hainao no tiako hiaraka amiko makany. Eo amin'ny adiny 2 eo ny lalana dia mba atovy révision tsara ny fiara. Manatitra fotsiny ianao maraina dia mandeha ary eo indray ianao velona maka. Voaray moa colonel. Eny ary izay fa mahazo mandeha amin'izay ianao. Misaotra moa colonel. Ela izy izany anaka. Ka inona moa no vaovao azy ela izay? Zao ihany ry neny Sao hitanao salama izao na dia somary mbola malahelo ihany ary indraindray. Zany ve? Dia hono nandrianina? Dia tsy haineny intsony izany ny lova. Tena tsy hitako intsony izy ry dada. Zaho koa moa tsy tanandeha tany amin'ny tobo nijery azy. Tsy tiako koa sao dia hita an'ilay vadiny vaovao izany e. Mety mihitsy nataon-driry etsy sady mila manana ambo-po koa e. Soa ihany fa mbola tsy manan-janaka izay fa raha tsy izany ngamba. Tena tsy hay izay azo asan'ny zanako. Ratsy mantsy izany zaza tsy manandray izany nefa mbola velona soma tsarana ny rainy. Izany tokoa aloha e. Fa tena tsy napozina hoe hivadika ohatran'ireny lova. Fa misy zavatra lazaiko anareo ry dada sy neny Zavatra inona ki? Mampalahelo ve izany aloha sa mba mahafinaritra e? Eny tokoa. Mahafinaritra ka? Tsy izany fa manana olo tiana vaovao sa ry dada sy neny Zany? Dia mba ohatry ny ahoana ki izy izany? Any izy ry neny Orinandrianina. So dia olona mpitondra fahorinanao indray izany e. Tena aleo alaina mbavany tsara vao idirana ka tsy te hitanao arary fotsony amantsy. Izy aloha zoky lavidavitra ihany e. 10 taona eo ny elanelanay. Olona efa maty vady izy ry dada sy neny Izany hoa saingy tia manao fanatanjahantena izy tsy tena hita be hoe olona efa nahazo azy taona. Tsy hitako izay olazaina anaka fa niary efa hitanao hoe tsy hamitaka anao dia tsy olana izany e. Zay indrindra mantsy. Entiko mankaty izany izy rehefa misy fotoana malalaka iny. Sady efa nanomana ny raharaha koa mantsy izay io. Eny e, ento. Miandry izay. Azakivy amin'izany fa fiainana daholo izany e. Ary mety ho izany nanjarandry. Zaho aty vao tena miaina tao anaty fahasambarana. Fiadanana ry izao. Mitobaka eto amiko daholo na ny harena na ny fitiavana. Fa mba nanao ahoana ary izay ihany nandrianina e. Ohatra ny lasa tany amin'ny tapoka ny saiko. Ndry, fa ino ty malasa saina ny lahy? Fa misy olana nga? Tsy misy olana akory ka. Eto anilan'ny olo tiako ve zary tiana dia misy olana. Gaga mantsy hoe lasa vonany be naoko. Tsisy inona rehefa inona ary ty. Fa zao ry lova. Tsy maintsy miomana amin'izay sika amin'ny raharaha. Efa ela loatra mantsy ny arahana mipetraka tato izay. Sady mba tiako ho anarery amin'izay ela. Eny re. Ho tanterahana izany fa aza matahotra indri. Sady amin'izay koa hiada ny lara lova. Karaman'lahy anaovana amin'izay itiavany lahy sy revirevenila fotsiny. Volany kala ihany tsy maintsy ampiasaina ato trano. Jereo lasa saina be indray ianao. Fa misy inona lova? Tsapako manafy ny zavatra amiko mihitsy ianao. Inona reny afeniko aminao eo ry malalako a. Mandinika ny asambarantsika sahady io rehefa vita ny raharahantsika.
Angainao tsy mahatsapa hoe tena tianao ka? Tsapako ka. Fa ny ahy tsy maintsy misy amiko. Ekeko aloha izany. Fa mbô tsika mba hiaraka hivoaka kely indray androany. Sa tsy mety amin'ny riva e? Ie, izany mihitsy ary izao no tena metiko. Sady efa ela izay tsika tsy nampiaraka mihitsy. Efa ela marina izay fa raha mba nampiarahana ny voaboaka tany. Ka miomana azy indray dia andao e. Misy toerana mahafinaritra be hitondrako indrindray. Tena mbola hafa mihitsy akina ty ambanivohitra ary nandrianina. Rivotra madio, milamina ny tanàna, tsy ohatran'ny any an-drenivohitra tabataba lava foana no iainana. Entiko. Nefa mbola tsara mihoatra noho izany eto anilanao. Niova mihitsy ny fiainako hatramin'izay niarahako taminao izay ry toka. Izany? Tena mahatsiaro sambatra. Soa e. Faly ary efa mahatsiaro sambatra ianao. Nasa koa zany hoe tena sambatra manana anao e. Tovavy tsara tarehy tsara bika ohatr'izao ve dia? Raha azoko tsara izany dia rehefa tonga ny fotoana ialan'ireo zavatra lazainao amiko ireo dia tsy tia atsony ianao. Aiza kosa e. Tiaka ianao mandra-pahafatika. Eny ary manaika. Zao seria. Matoa vonona tonga dia ampiakatra anao vadiko tsy ampy salasalana. Dia misy antony izany. Tsy inona ny antony fa tianao tanteraka ahy. Misaotra, matoky ianao fa izao. Navita aza ny mariazitsika dia tohizana foana ilay fivarotana nataoko iny. Efa tena zatra mantsy ny olona ka tsy tiako tapahana. Eny akia. Fa tsy ianao kosa no miasa eny asiana olona tena tokisana eny dia mandalindalo fotsiny ny ataonao. Tsy maninona ka, fa tsy hajanona fotsiny ny tiako. Dia ataontsika tena afa-po mihitsy ianao amin'io mariazy io. Izay tianao rehetra dia tanterahako daholo. Izany misaotra Kimalala. Otry, vinona izao mampisinto anao io ka? Tsy misy inona ka. Misy zavatra kely sindrirandalo fotsiny tato an-tsaiko. Ay, fandao amin'izay tsika handeha ary dia anaty fiara tohizana ny resaka. Sady ohatran'ny latsaka ihany eny ny olan'izany. Tena efa milatsaka mihitsy izy izany. Andao haingana hiditra anaty fiara. Ka izao ny antsokanao aty Zuiton Lova. Anao mariazy amin'ny faravolana ka tiako raha mba hainao maka an'ilay vehivavy anatrano amin'ny fotoana io. Ay. Enao mantsy nefa mpamila tokisako. Ka arapaina sahady izany ianao mon colonel. Ary tsy mbola hitanay mihitsy ingeza no andefy mandrinao izany Aza maika enao no hita voalohany amin'izany satria enao ngeno ankazy. Ay, voaray mon colonel. Ka afaka mamonjy ny asako amin'izay ve sa... Ay, andao ary. Angena nandriana fa efa izany ange fiaraka anao e? Eny tokoa, malaky ianao e. Ary ty le trano lazainy colonel. Efa iny kosa kay ilay tovavy ka. Oay, fa toa inandrianina. Tena ohatrany mianatra raha izany ka. Inona reny ataoko hoe? Tena tsy mandiso masoko fa ilofo ty mpamily ty. Mankovitra tamiko izany Tompo apio inona reny no ataoko hoe? Aleo motina tsy fantatra mihitsy ka. Mandroso atao anaty fiara ianao raha matokely. Tena tsy nijery mihitsy izy na kely ary. Izany efa niezaka nijery azy ihany. Tena hitiako tanteraka ny foko. Tsy androko izay hatongavana eo akaiky ny toko malalako. Everiny fa tiarako mantsy ty izy mitazana eto amin'ny fitaratra ity. Ary tena tsy mitompo maso aty amiko mihitsy ny nandrianina na dia indray mandeha azy. Eny raha ary ny aza raha manao an'izao izy ko. Fa izaho mba ahoana? Vitako ve ny fanerasera aminy nefa izy tsy mamijery anahy akory. Tena mafy izao ka. Fa aleo kalma ihany aloha efa tonga. Soa misy maharaka eo.
Tsara tarehy ity vadiko ity e. Sady tena manendrika azy be ilay akanjo. Le robe menamena tena ao tsara. Rainy rainy hoa ahoana faty lova ve io mitsangana io e. Samy masoko ny tsy mahita tsara. Izy mihitsy io ka tena izy sady jereo ane ty poziny tsy mahazo aina mihitsy. Hitako mihitsy ny anao lahy. Azafady e mangataka ray nitra fanginana aloha azafady indrindra. Misaotra betsaka manoloana an'izao fety be zao de miara-abaza mivady zay mivady e. De marita tokantrano ana ka engane mba tsy ho azo tsampona amin'ny fifankatiavanareo. Tapitra ny avy aty aminay e. De mitoy ny fety ary makasitraka atsika rehetra. Mijery aty amiko foana lofa. Tena leo atao mody fantatra mihitsy ka. Malalo fa ano fa zany zao no tena tiako. Zany ao ary. Tena tsy saka kosa mahita an'izao ka. Zany efa tsy afaka hiala eto mihitsy. Raha zany ateserako zany nasehoko eto dia tena hita zavatra reto. Nefa oka ihany aloha ny adalako ihany koa ny nahatonga an'izao zavatra rehetra izao e. Zay kisy fa andeha. Aleo andeha ny fiarako aloha androany. Asaiko ateriny lova eo ilay zavatra avy eo fa zao aleo tonga dia atsoko amin'ny finday mihitsy aloha izy amin'izay tsy tara be. Ao biso aloha. Zay fa lasa. Sery lovy. Mihevitra zany ianao fa mbola tianao efa nitateraka taminao foko sy ny saiko ary ny fanahiko. Na mahita anao aza amin'ny matsiravina. Ary efa hisahady ve zany tonga zany? Aleo aloha jerena ilay zavatra naterina zany fa zany zao no tena mamaika. Ody eo. Manao ianao madame Nandrianina? Fatao tsy mamaly mihitsy ianao e. Azafady raha misefa rehefa tonga ny zavatra naterinao dia mahazo mandeha amin'izay ianao afaka mba miresaka aminao ve ary Nandrianina? Na dia ray minitra fotsiny ary ange dia vampy ahy. Angaha ianao afaka miresaka amin'ny olona tsy mitovy mari-pahaizana aminao indray? Eny mahatsapa ny tenako fa diso ankehitriny e. Ny hevitra fa mety ny nataoko anao nefa indrisy. Fa angaha moa tsy tena tian'ilay vehivavy nandozanao andray ianao ty e. Ilay vehivavy nampitondra anao amin'ny mangidy indrindra. Karery Nandrianina. Mitsipahany nge za e. Tsy tia atapika izy fa olona tsy mitovy grady aminony nanambady olona mpanan-karena be izy. Mifona re. Tsy misy sakosaina amin'izany ry lova. Atao tsara ny asanao mpamily mba hiakatra grady ianao. Mandeha amin'izay koa mandeha fa tsy. Aleo samy manao ny fiainany manomboka eto. Eny ary. Misaotra anao. Tena tsy mijery intsony Nandrianina. Ndresy ry ditrako. Fa maninona ianao no lasalasa sainy izany foana e? Nga misy olana sahady? Tsy izany ka. Malasa saina fotsiny ny fiainana ary toka. Tsy azoko izany. Fa nga moa tsy efa miadana be ianao ato ka. Za efa manome fitiavana anao arak'izay tratry ny foko sy ny fanahiko. Ny ankoatr'izay noko angamba fa ampy daholo. Raha tsy resaka fotsiny ny vola miditra ato an-trano. Marina daholo izany ka. Tsapako tokoa fa tena tia tanteraka ianao. Fa misy zavatra mbola tsy nilazaiko anao. Fa zavatra inona? Tena mampatahotra ahy ianao zany Aza matahotra ianao ka zany tena tianao e. Mino fa tsy ampiova amin'ny fitiavanao ary zany zavatra ho lazaiko aminao eto izany. Eny matoky anao ka inona ary zany zavatra izany efa tena liana te iaino ako. Ka zao ary toka be voka. Zany ve? Tena faly marina mafy. Ao lohako za malalako zany. Ay ve zany ilay zavatra nampiasa ny sainao teo e? Tsy izany ihany ka. Mbola misy hafa koa.
matahotra ny izay ilazan'izany aminao sao tezitra ianao. Ao re lazao fa tsy maninona. Hitanao ahoana re izany e? Toka lova-mpamilinao any ilay olona niaraka tamiko taloha e. Eny Himalala izy. Tena tsy nabosiko izany. Ary hitako moa izy tena lasa hafahafa amiko mihitsy. Ay ve izany marina? Ka miangavanao tsy handefa azy aty an-trano intsony. Efa nomeko ny teny marary ihany izy tamin'ilay farany teo mantsy. Eny matoa ianao ny tantaran'izany dia tena tia azy izany ianao. Eny moko. Ary andao hisakafo amin'izay fa hajanony ihany izany resaka izany ka. Ity zanantsika ity izao no tokony ho laharam-pahamehana manomboko izao. Tena sahy mihitsy akia. Tena mafy tia mahazo aty. Tiany ty lasa nandao. Nandrianina lasa n'olona. Lozako e. Andriamanitra mpampiory ahy. Mifona aminao aty indrindra nataoko. Fa izy izany e. Tsy mila olona fa andana mandeha any e. Andana mandeha any hoa. Fizako ary izany. Fa mojerena ihany. Nandrianina fa manahoana lova? Manahoana ianao? Fa misy inona no tonga aty amiko ianao? Aleo aloha androso sao dia misy mahita eo. Ay, mandroso ary ianao e. Ao, mandroso. Mipetrapetra. Ahoana ry Nandrianina? Misy inona? Ka izao ry lova. Miangavy ianao mba hiala amin'ity faritra ity. Mangataha affectation dia mandeha ana. Fa inona ny atin'izany ry Nandrianina? Ka tsy te hahita ny tavanao tsony ary lova. Izay ny tena marina. Ry Nandrianina. Manome ratra-po ato anatiko ny fahitana anao. Nandrianina fa dia nahoana loatra e. Dia izao ve sisa ilay fifankatiavantsika iny e? Eny ry lova. Izao sisa ny azoko hijerenanao. Reto misy vola omeko anao. Marika ny fitorako anao tamin'ny hitondranao ato amin'ny mariaziko iny. Hitako tsy nahatelo-kanina mihitsy mantsy ianao dia iny vasolon-dranom-boankazo e. Nandrianina, aza tao an'izao re ahy. Tena mijalony ahy. Ilay olona nandozaka anao iny nge ho aka ny efa lasa tsy miaraka amiko intsony e. Very tanteraka. Dia tatiavinao anao inona izany ka? Sady hiaraka amin'ny vadiko ve izany hiaraka aminao? Azafady tompoko a. Ampy amin'ny vadiko. Ary tiako izy. Izy koa tena tia. Izay fa lasa. Nandrianina andraso aloha e. Tena lasa izy. Eny, marina daholo aloha izany. Fa iny ty mampikorapaka anao vao maraina toka. Lozany e. Loza ary Nandrianina. Fa loza inona? Maty lova. Aksidao ao tamin'ny fiara izy. Niantso avy teo ny tanam-piasana. Dia inona mahaloza an'izany ka? Lalam-piainana izany e. Fenao ve ajaly e? Tena tsy taitra mihitsy anao amin'izany. Fahadadiavinao anao inona ary a? Raha nahay nandiha dia nandiha teto amin'ny masinao teto mihitsy. Tena mafy loatra ianao ry Nandrianina. Aza miady amapaty. Narary tamiko loatra ny zavatra nampitondra ny azy toka. Tsy voafafatao-poko mandra-pahafatiko izany. Ka mamela re azy e. Efa resy izy ankehitriny. Mandeha ana vonjeo ny vata mangatsiaka ny ary e. Ay, iny ary. Izay fa lasa. Lova. Tsy afianiko anao fa tena mbola tianao saingy ny saiko manosika hankahalanao. Ny saiko manosika tsy te hitsery anao intsony. Mamelanao mandriam-piadanana. Rena redio. Mba